Tsy olana ny fisokafana sy ny fametrahana fiarah-miasa amin'ny firenena vahiny, saingy tokony hodiniana lalana ny momba fifanarahana, indrindra fa ireo firenena izay iarah-miasa, hoy Paraina Auguste. Tokony hojerena manokana ny fanomezana tany mirefy 9 hektara anatanterana ny tetikasa agropole iarahana amina orinasa israeliana, hoy ny fanamafisany. Isan'ireo firenena tsy manaja na mody tsy mahafantatra ny atao hoe zon'olombelona i Israely, raha ny zavatra ataony any ivelany io no jerena. Aleo aza mahita ny firenena vietnamiana mahazo io fiaraha-miasa io satria ireo no isan'ny manana traikefa amin'ny sehatry ny fambolena, hoy Paraina Auguste. Ireny bombardement mandeha gauche mandeha droite mandeha ary sy lamina tany. Sy milamina satria hitan'ireo sary isika zao hoe magnampy ny Hamas, mouvement Hamas ary zareo outil ohatra, de io fa mandeha le chambo amitiky mer rouge ty de vankone zala atakene zareo de sery miova izy zao ty amin'ny Cap de Bonne Espérance ty, zany daholo agnisan'ny mampiakatry ny vidin-draha importé ankehitriny. Zany zavatra zany da tokony voajerena ihany fa isika moa maikamaika avao koa za lesy de magnome isika nary zareo ary madamo secrétaire d'état hoe mitady lalagna rehetrarehetra izy fa zao mino fa tokony vitasika niany mampiakatry production sika. Ny chinois regny ane nagny vietnamien manao vary regny ane ka 6 000 manao olo izy. Ary ao zany mbola leo koa vietnamien nagnano an'io taty. Vietnamien ane resaka vary tena mafy zareo. C'est Israélien zany ane premier producteur na vary. Fa ny vietnamien, thaïlandais sy ny namany regny. Azo ny fikambanany tantsaha eto amintsika atao tsara ny mampiakatra ny vokabary sy ny katsaka raha toka misy ny fanampiana azy ireo, hoy hatrany ny fanazavana. Fanapahan-kevitra tsara azo niraisiny izany, saingy izao moa no fanapahan-kevitra niraisin'ny fanjakana ka andrasana ny toyny, hoy hatrany ity mpanao politika ity. Ny fihetsika asehony voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni sy ny antenemeran-doholona momba ny lalam-pifidianana dia endrika maneo ny fomba fitondrana ny firenetsika amin'izao fotoana, hoy ny filohan'ny antenemeran-doholona teo aloha Rivo Rakotovao. Tsy mba misy sehatra azo ifampiresahana ve satria firenena no resaketo, fa manina no tonga hatrany amin'ny sehatry ny fampitoriana ny raharaha, hoy hatrany ny filohan'ny antenemeran-doholona teo aloha nametra-panontaniana. Tokony tsy misy fomba hafa ifampiresahana zareo ve raha tsy reny, satria efa zao mahazo ny firenetsika tsy manana tondrotsony ny olona to fanalavitra be ny mpitondra sy ny vahoaka de mbola reny ny sary avoakan'olona mpitondra eto amin'ny firenena. Tena teny tsotra fotsiny am'izay hoe tsy manana fomba hafa ve ianareo ifampiresahanareo amin'ny zavatra toy ireny satria valalahana ny olona mijery hoe reto ve lehibe anay. Za tsy ananatra an'izy miralaha fa am'izao fotoana sarotra zao de hitako hoe tena vao maiky reny manamaizina ny fomba fitantaranao zany. Olona tsy afaka mifampiresaka, olona tsy afaka mifaneho hevitra, olona tsy afaka mifanakina, fa tsy maintsy toy ireny ny fomba fitantanana. Afaka tsy mitovy hevitra fa tsy maninona, ary ny tsy fitovizan-kevitra fahaizanao mieno de anisan'ny tena fanetretena anankiray hoentina mampandroso. Toetra lehibe zany fanetretena zany fahaizana miaino ny olona, fa tsy toko hoe fanebaka mahasambahoaka olon-dehibe ray aman-dreny. Anazay mety tsy andro zareo, mety tsy an'ny hafa, fa amiko de zay no izy. De magakana aloha mahatonga an'le hoe zavatra mbola tsy azo avoaka mihitsy nga rehefa tapahana vao avoaka. Zay zany ny tena hevitra fototra ny entiko mihitsy tamin'za président Senary nanainaitra nyty fitondram-panjakana ty mihitsy hoe ny président Rakotovao Rivo atsony ny syndicat, atsony ny mpanao politika, atsony ny DBM, atsony zao satria misy zavatra. Ahena ny TVA-ny gaz tamin'za tao, nampiantso an'ireo vidéo gaz reo nampiantso ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa, nampiantso ny inony ty izy ny mpiaro ny tontolo iainana hoe ahena zany ny volam-panjakana ho lasan'reto olona reto fotsiny ve sa misy takalony mba hampiena ny toko hoe fampiasana ny charbon fikapana ny ala, inona ny asa ho ataon'reto olona reto miaraka amin'ny fanjakana amin'izany, fa tsy hoe amena tombon-dahany fotsiny eo. Zay vao nanapaka ny lalàna, zay vao nanaiky hoe eny ary fa atao zay ambony atao hoe anteny miery fa tsy hoe zay fitantahanao manokanao hoe fitantahanao ara-bola sisa moa iny anao iny,
fa raha vao mikitikitika ny fiainam-bahoaka ny zavatra alefanao a de zay ny atao hoe anteny mira de amiko zany a tsy de tokony tafiditra ao anatin'lay am'izao fotoana zao matsy ny zavatra rehetra de tena hoe mihidy daholy de inona no ataon'ny olona de jereny olona fotsiny io miandry anao olavo fotsiny io etsy ankilany dia tsapa hoy ity filoana androm-panjakana teo aloha ity fa raha tsy nisy izany initranga iny dia tsy tonga saina teo anivon'ny genie fa tena misy tokoa ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ho iantrany ny fanazavana tranga maro no niseho tamin'ny fifidianana farany teo iny raha tsy resaka ny tao mahajanga fotsiny saingy tamin'ireny na nobedesina sy niotenenina aza ny genie dia tsy nahitam-baly teny sy fandraisana andraikitra fotoana tokony anovana fomba fiasa izao ho an'ity vomera ity hoy ny fanazavana de ozy aho hoe eny ary ataontsika hoe ranoraraka ary reny fa ho avy zao a ny fifidianana sénatorial efa tamin'ny 2015 nisy an'le disposition transitoire am'le collège électoral hoe rety ny olona mifidy andreo sénat ka tsy feno io fepetra io tamin'ny 2019 zany na tonga ana tamin'za président sénat nanoratra tamin'ny ACC hoe tsy azo atao fifidianana io a satria tsy manara-dalàna aizany conseil régionaux aizany conseiller faritany aiza lehibe ny faritany aizany lehibe ny région misy namaly moa tam'zany hoe taminareo nga nisy ny disposition transitoire zay nylazaina hoe amin'ny fotoana io ihany ny anekenana io fa tsy maintsy fianona am'izay reo tsy nrara indry zareo iverina ndray zao de eo a manao antsoavanseny tady ny ara-dalàna nareo de manentana nareo ary de tena nampy anareo arakevitra sy ara-pitenenana mihitsy zay raha mba masamy joro nareo am'zany hoe ataovy aloha ny famenoana ny collège électoral anatin'ny fotoana voafetra ny lalàna satria ho tapitra mandandro sénateur reo de ataovy aloha zany mba zany aloha anarenana ataoko hoe ny sarinareo hoe tena mijoro amin'ny ara-dalàna mihitsy nyseny fa raha am'izao fotsiny de rehefa venareo raha afaka pitsy ndray de manaiky fotsiny eo ndray a de tsy magago nareo raha eson'ny olona mitaky fanendriany tena sy fitandremana ny fananana fahefana ho iantrany irakoto vaorivo ny mpitondra ny tokony ho modely voalohany amin'ny fahaizana mametraka fampirisahana fa tsy mifanevateva eny masombahoaka toy ireny ho iantrany ny faneho-kevitra mbola misy fanjakana ve eto no fanotaninana petraky ny teo anivony RMDM manoloana ny olana maro lafy atrehan'ny malagasy amin'izao fotoana miantefa amin'izany fikiakiaky ny malagasy amin'izao ho iantrany ny fanontaniana kolikoly fanapara-pahefana tsindriazolena santionany amin'ireo manjony malagasy ankehitriny ho iantrany teo anivony RMDM misy milaza fa feno kolikoly eto amin'ity fireneny ity izany tokony andray andraikitra am'izany izany tokony andray antanana am'izany noporofoiny colonel Patrick zany ary porofoiny koa généraly Richard Ravalomanana fa nifisiny zany kolikoly zany izany tompony andraikitra am'izany ary izany tokony hitsangana hanatanteraka an'izany tsy tongatonga ho azy fa matoa misy ny fisavoritahana maro lafa mitranga eto amin'ny firenetsika dia misy ny mpanakorontana ho iantrany ny RMDM matoa mitranga misavorovoro zao zavatra rehetrarehetra zao misy mpanakorotana ao iza le mpanakorotana ary fa maninona le fiainan'le firenena no mikorotana iza le mpanakorotana ko sao de tokony le mpanakorotana mihitsy ary no tadiavina eto amin'ity firenena ty fa tsy hoe atsona nla ny mpanohitra handamina ny zavatra mikorotana fa tokony le mpanakorotana no tadiavina hoe iza le mpanakorotana eto amin'ity firenena ty fa maninona le firenena no mikorotana iza no mitantana an'ity firenena ty mahatonga azy mikorotana mety fahaiza mitantana ve tsy fahaiza mitantana ve tsy fanaran-dalàna ve inona ny mahatonga le firenetsika mikorotana fa tena mikorotana ambony ambany ny firenetsika mirehitra mena daholo ny sehatra rehetra misy eto amin'ny firenetsika isy noho izany ny drafitra manokana apetraka mba hitondrana vahaolana ho an'ny firenena isan'izany ny fametrahana komity isaky ny boriboritany ho iantrany ny RMDM ka miantso ny rehetra izay hamerina ny firenena ho tandalàna hamerina ny firenena ho tandalàna fa tafahoatra loatra ny fandikan-dalàna misy eto firenena faharoa miantso ny rehetra izahay ho entina manavitra any firenena am'izao fahasarotana iainy amin'ny firenetsika zao ary ny fahatelo miantso ny mpanao politika rehetra tsy ankanavaka mba hiara iombonantoka
fa tsy maintsy ho avotana Madagasikara fa latsaka katerena ny firenetsika ho avotatsika ty fireneny ty ary zao ny toromarika iatsona iatsika rehetra indrindra fa ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara mba hiakatreto Antananarivo manomboka amin'ny talata ho avy zao hiakatreto Antananarivo daholo isika fa tsy maintsy misy fandaminana atao hoentitsika manarina an'ity fireneny ty. Mazava ny andraikitry ny fanoherana dia mitsikera tsy mitsikera fotsiny anefa no natao teto hatramin'izay fa nisy ny torohevitra saingy fotoanam-panjakana no sarotra atoro ka nambara fa manakorotana ny malagasy raha toka manao fitakina ho iatrany ny fanazavana. Tsy zakany vahoaka intsony ny fahatapahan-jiro misy amin'izao tsy nipetrapetraka fa naneny atezera ny ponimers Satosikal fitaraina sy fangatana tamin'ny alalan'ny megafone filanjana sora baventy arahina soratra mivandravandra hoe Leo de l'Estage no naneon'izy ireo ny tsy fahafaliany. Misy voka-dratsiny amin'ny toe-karena nasionaly io fahatapahana lava reny io raha ny fanazavana satria tsy miodina ny asa vokatry ny fahatapahan-jiro. Mangataka izy ireo ny tsy hanaovan-jiro mahanjorom-baly ireto-pona ireto ary tsy tokony asiana fanavakavahana ny fanapahana ny jiro amin'ny komina rehetra satria any amin'izy ireo no fototry ny famatsiana kanefa ny komin'izy ireo no mijaly amin'ny aizina. Miasa be ka miasa tsy miasa ka misy vokany goavana amin'ny toe-karena nasionaly io zavatra io ka mangataka tsika tomeritsetoska hoe aleo mba andeha saza ny asa ataotsika ny jiro akena sa tsy akena de zao mitaky ihany koa tsika hoe aleo mba hifanatsa amin'ny fahatapahan-jiro raha tsy maintsy ho tapaka ihany dia mba hifanatsana any amin'ireo komina zay vatsitsika ny fahatapahan-jiro aty amintsika fa tsy hoe isika mamatsy nefa isika no mijaly jiro ekena sa tsy ekena ka izao manomboka androany mba nisy sika mamme roa fitopolo tsika fa raha tsy misy fandraisana ndraiky tsy ao anatin'izay dia misy tenin'izay hoe eritsetosiko ty manome roa amin'ny fitopolo ran-jiramany poniny mersatosika ny amin'ny jeren'izy ireo vahaolana faran'izay aingana ny amin'ny fahatapahan-jiro lavareny iainan'ireo ponina ny antoerana. Feno ny kapoakan'ireo poniny mersatosika raha ny tabatabany hatrany ka asehon'izy ireo ny mahaponiny mersatosika azy raha tsy misy ny vahaolana na fifampiresahana. Raha tsy misy vahaolana ao anatin'izay na farafaratsy misy fampiresahana dia averiko indray mandeha ino ty hafahafa ihany ka izao ao anatin'ny roa amin'ny fitopolo ora dia mangataka ilelam-panadiantsika vahoaka mba hanaraka amin'ny fandaminana avy aty amin'ny fitarika satria raha sanatria izany misy miopefo sanatria izany misy manao zavatra tsy metsika eny dia manjary hafa baraka ny tolontsika nefa tsika tomeritsetoska dia vahoaka endry sa tsy endritsika izao anefa nitadio ekena fa iatsika milaminany ty kanefa kosa rehefa tonga ve rehefa feno ve ny kapoaka dia ahoana ka izao manaraha fandaminatsika eno ifoana toromarika eny amin'ny Facebook rehetra eny any amin'ny radio rehetra any any amin'ny gazety rehetra any satria isika dia manana mpanao gazety maro be miara-miasa amintsika mety par surprise mety isy filazana mialoha izay angamba ny azo lazaina asivorakoraka be hita mpanao raha tsy hivina ny fiandohan'ny herinandro teo ny talata telo jiona raha ny marimarina kokoa no nanao fanambarana ny talelefitra ny jirama tao amin'ny fahitalafi-pirenena fa tsy azo idivirana andeha lestazy amin'ity taona ity andrasana ny toy ny etsiky ny poniny any mersatosika araka izany.
manoloana ny olana goavana eto amin'ny firenena dia miantso ny filoam-pirenena amperinasa ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena mba hitondra fanazavana marina mahakasika ny olany jirama ity. Tsy miantso ny prime ministre na ny ministry ny angovo amaly ny tena ny isy tendra indray nasolony aiko fa mivantana amin'ny filoha-pirenena hoy ity solombavambahoaka ity. Amin'ny fitiavana tanindrazana ianao koa efa niteny an'izany amin'ny anarany fitiavana tanindrazana dia mba mangataka ny honnêteté politique anao androany mba hiteny amin'ny vahoaka malagasy ny marina hoe oviana marina hitsahatra tanteraka ity délestage ity satria ianao ny teny hoe tsy hivoaka ny hefitrano mihitsy ianao raha tsy mahita vahaolana. Mbola ny teny indray ianao hoe maretana ireo vahoaka malagasy fa afaka 6 mois dia tsisy délestage tsony eto Madagasikara. Mbola nanambara ianao tamin'ny vahoaka malagasy fa afaka 3 mois dia tsisy délestage intsony. Amin'izao fotoana izao fa mananika any amin'ny 12 ora ny délestage potika tanteraka ny firenena. Memitra amin'ny firenena veritondro ny malagasy potika ny lalana tsy miasa ny tanora ny jirama moa izao iaraha mahita izao ny faharendrehany tsy misy zavatra izay nokitihan'ny fitondrana ka niarina fa tapitra potika avokoa amin'izao ho hiatrany ny fanazavana. Ianao ny teny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso miemitra re tombokontsika raha tsy teny fotsiny aho fampotehany lalana eto Madagasikara raha mandeha na Tuiliara ianao taloha 14 heures navitanao an'izany amin'izao fotoana izao 36 heures fiemorana zany ary misy impact ary économique zany économique salama zany dia misy miteraka asa feno eo amin'ny firenena. Amin'izao fotoana izao ny asa rehetra potika avokoa mba inona re tompoko ny zavatra ray fotsiny angataiko amintsika zavatra ray fotsiny natao nikitiny andro rajoely ka nahomby fa ny zavatra rehetra misy amin'izao fotoana izao zay voatsapany tanany na nikitihany fotsiny na potika na veriasina na rava tanteraka na ny lalana zany na ny lavanilina zany na ny girofle zany na ny letchi zany na ny langilangy zany na ny fruit de mer zany na ny pois de cap zany na ny kapiky zany potika avokoa ny famokarana rehetra eto Madagasikara. Amin'ny mahasolo mavambahoaka izay misolo tena ny malagasy 3 tapitrisa no nanaovany sy teny randrena solony aiko izao antso izao ho hiatrany ity solo mavambahoaka izay nangataka daty mazava momba ny hafarany izao olana izao hoy ny fanamafisana andrasana ny fivoaram-baovao. Enina amby 10 taona no teo amin'ny fitondrana ny mpitondra ankehitriny vo maika aizina sy fahirano no ianan'ny malagasy ankehitriny raha tokany ny fanipaka tamin'izany no nampanantenaina tany aloha olana goavana ny jirama ankehitriny kanefa izany no isana nakorana ny mpifaninana ara-politika fony mbola tsy teo amin'ny fitondrana ary nanaovana fampanantenana ny malagasy hoy ny fanehon-kevitry ny mpanaraka ny raharam-pirenena tsotra ny vahaolana ary azo atao ny manova izao zava-misy izao ho hiatrany ny fanamafisana. Fantatra ihany fa tsy nieteretintsika dia hoy aho hoe maninona moa tsika manana produit anankiray tena produit stratégique uranium maninona ny tsy mamoka fongarony reny dia io 6-9 mois fananganana usine amin'io dia tsy anana problème matsontsika amina jiro eto Madagasikara ary ho avy amin'izay koa mipandrara misy firenena lehibe ireo mahazanto olony azy zao tsy hampiasa zany groupe zany tsony izy tsy hampiasa zany resaka hoe termika zany tsony izy fa io no ampiasainy misy lalàna moa mife amin'ny resaka fampiasana amin'ny produit atomika fa azotsika tsara mahazotsika azo atao tsara manao négoce satria io tsy hoe ho alaitsika entina anaovana fitaovam-piadiana sanatria ka edivantsika amin'ireo firenena lehibe ireo fa entina anasoavana amin'ny firenentsika ary tsika manana an'le matière première pourquoi pas zany vahaolana tokony jerena lasitsika mandany vola be any amin'ny volo be ali amin'ny tolo-drano alisy ny alia io 6-9 mois tsika manana an'le produit dia tsy manana problème tsony satria ninona ezaka ataontsika eto
aetrona andreo investisseur nangana june eto a raha vao ny énergie tsy misy a dia tsy mity ny investisseur. Betsaka ny loharano azo anamafisana ny efa misy ao andekaleka ho iatrany ity mpanaraka raha rahampirenena ity. Raha ireo loharano reo fotsiny no andanina vola mba anamafisana azy dia mety ava amin'ny ampahany andry izao olana misy eto amintsika izao ho iatrany ny fanazavana. Raha ohatsika mandeha amin'iny andekaleka iny da hoe rano no ilaina be da be nge sosa rano amin'iny e. Raha mandeha tsika valy amin'ny tendrombohitra any fa tsy hoe ihany foana amin'ny renirano zany koa azo exploiteny zany amba ampiodinana le machine ao andekaleka zany za mandeha be da be ny source-ny rano amin'iny amenona ny andrinana an'le machine. Ny tsikaritra ho izy dia any amin'ny zavatra tsy de maika no tena andanitsika vola sy indramatsika vola. Zary mandeha ila ihany koa ny fitantanana satria fitondrana tsy mba mian'ny hafa no misy eto amin'izao ho iatrany ny faneho-kevitra. Nivoaka ny didim-panjakana manatsaratra ny asa rehetra momba ny fizahantany ataon'ny orinasa Insula Resort ao Anosiranja ao Anosbe. Ity orinasa ity izay mamelona sy manome fidiram-bola ho an'ireo mponina anjatony maro any an-toerana kanefa izao atsaratra amin'ny fampiodonana ny asa izao raha ny fanapahan-kevitry ny minisitra misahana ny fizahantany. Fanesorana kolaka nyreto mponina rehetra miara-miasa amin'ity orinasa Insula Resort ity no dikan'izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanazavana satria mponina mahery ny 500 no ahina voakasika amin'ny fanesorana ao amin'ny toerana io izay misy fiantraikany goavany amin'ireo vondrom-piarahamonina any an-toerana. Andro fahadimampolo no amaritana ny Pentekosta. Fetim-piangonana izay somary adino ny Pentekosta raha mita amin'ny fanamariana ireo fetim-piangonana hafa rehetra hoy ny pastora Teodorika Rajonary. Tsy tamin'ny vanim-potoanan'ny na-kristiana ihany no nankalazana ny Pentekosta fa efa nisy izany tamin'ny andron'ny Jiosy na ny testameta taloha. Saingy ny endrika nanamariana azy no misy fahasamihafana hoy ny fanazavana. Fetim-bokatra mantsy ny Pentekosta tamin'izany vanim-potoana izany raha ny latsahan'ny fanahy masina kosa taty amin'ny testameta vaovao. Ny Pentekosta moa zany ity zany ara-tantara de ohatrany hoe aty amintsika zany de ohatrany hoe fety adino. Fety adino izy satria tsy mitovy amin'ny fihetsiketsehana amin'ny krismasy. Amin'ny krismasy dia misy falorana fanomezana ataon'ny fianakaviana, fanaovana sakafo be ataon'ny fianakaviana. Ary toy izany koa amin'ny Pasika misy fety isan-karazany ary fifanlorana fanomezana ihany koa indrindra ny atody sy ny karazany be da be zany ny zavatra miseho amin'ny Pasika, fisakafoanana miseho. Fa amin'ny Pentekosta dia mampalahelo fantana hoe fety adino. Noho izany dia engany antsika rehetra mba hiasan'ny fanahy masina ka afaka ankalaza marina ny Pentekosta ka afaka hijoro ho vavolombelon'i Kristy satria izay no ilainy izay hijoro ho vavolombelony. Manana ny lanjany ho an'ny finoana kristiana ny Pentekosta. Ao anatin'ny Pentekosta mako no anamariana ny tsingeritaona ny orinan'ny fiangonana voalohany maneran-tany ho iatrany ny fanazavana. Ary amin'ny finoana kristiana dia ho amin'ny vita batisa dia eo amin'ny batisa no andraisana ny fanahy masina ka ny Pentekosta zany dia andro lehibe tokoa ty amin'ny fiangonana kristiana satria takany hoe anniversaire raha zay ny ilazana azy. Teo ny tsanganan'ny fiangonana kristiana voalohany tamin'io andro Pentekosta io. Dia io zany tokony hoe anniversaire ny fiangonana kristiana rehetra zany izao andro Pentekosta izao. Ary izao tsy tokony janona amin'ny hoe fankalazana fotsiny zany ny Pentekosta amin'izao. Andriamanitra mantsy dia niteny hoe tsy fanahy osa no nomeko anareo fa fanahy mahery. Andro fijoroana zany zao, andro fijoroan'ny fiangonana, fijoroan'ny kristiana satria izay ny herin'ny fanahy masina nijoro vavolombelona momba an'i Jesosy ka izao niala ny tahotra. Raha tadiditsika tsara talohan'ny tamin'ny nahafatesan'i Jesosy dia nidy aman-trano ny mpianatra natahotra izy. Raha tonga ny fanahy masina tsy nidy intsony izy fa mivoaka teo ivelany ary nitory teny teo amin'ny fiangonana dia zany no vokatra azo. Ka raha ohatra ka hoe esan'ny fanahy masina zany ny olona ray na mitoetra amin'ny olona ray ny fanahy masina dia tsy hanatahotra intsony izy mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy tompo. Tsy hanatahotra intsony izy mijoro any marina. Io nefa no lesoka ankehitriny satria betsaka ny tsy samy mijoro amin'ny marina. Tsy sa eny fa nandraindrazany fiangonana dia tsy tena samy mijoro, ndraindrazany kristiana tsy mahajoro manoloana ny marina. Ka dia engany eny fanahy masina amin'ity taona ity 524 mba tena hiasa amintsika malagasy, hiasa amin'ny kristiana malagasy, ahafahany malagasy mijoro vavolombelon'i Kristy mitsangana tamin'ny maty sy mijoro amin'ny fahamarinana hatrany hatrany. Fety tsy tokony handalo fotsiny ny afaly amin'ny fitsangatsanganana izay ataon'ny mpianakavy fotsiny noho izany ny Pentekosta fa fotoana anorenam-pinoana ho an'ny fahasahina. Fahasahina no nasehon'ireo mpianatra nivoaka teo an-kianjan'ny toroteny rehefa niiboka na niidy an-trano
taoriny ny fahafatesan'i Kristy ary ohatra velona ho an'ny kristianina amin'ny fijoroana amin'ny marina izany ho iatrany ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'ny fahatsiarovana ny sorona izay nataon'i Abrahama ny omaly sy ny androany ho an'ny fikambanana silamo Ahmadiyya etsy Andavamamba. Nisy arak'izany ny fizarana sakafo masaka sy nofokena ho an'ireo olona sahirana mba ho fahatsiarovana io sorona masina nataon'i Abrahama io. Raha ny zanany no nataon'i Abrahama sorona dia biby alatsadra kosa no anehoana izany amin'izao fotoana ary izarana fitiavana ho an'ny mpiarabelona hoy ny fanazavana. Ça c'est pour rappeler le sacrifice d'Abraham quand il avait sacrifié et il a réalisé le rêve qu'il a vu. Donc c'est pour toujours rappeler que nous sommes prêts aussi à se sacrifier, à se donner sous les commandements de Dieu. C'est-à-dire nous allons pratiquer, nous allons éduquer nos enfants comme Dieu veut. Donc c'est ça le sacrifice qu'Abraham a fait. Donc c'est ça que nous sommes en train de rappeler. Mais ici, nous sommes en train de sacrifier les animaux et partager l'amour de l'islam. Donc c'est pour tout le monde, sans distinction de quelqu'un, quelle religion, ou bien race, ou bien couleur. Donc tout le monde, on a déjà de partager les façons de ticket. Et tout le monde, ceux qui ont des tickets, ils rentrent, ils prennent leur part. Ombo no natao satria io no tsotra kokoa ny fizarana azy raha mita amin'ny ondry ho iatrany ny fanazavana. Fianakaviana anjato no mantsy no izarana fitiavana fa tsy olombitsy. Il y a des moutons cabris aussi, mais vous savez, le sacrifice qui a été fait, c'était mouton. Donc maintenant, en voyant, quand le prophète de l'islam est arrivé, donc c'est pour faciliter, parce que partout on ne peut pas trouver mouton bien cabri. Donc il y a les chameaux aussi, il y a les bœufs aussi. Donc selon ce qu'on trouve, il faut sacrifier. Par exemple, mouton ou bien cabri, c'est une seule personne qui sacrifie. Mais bœuf, il y a 7 personnes qui prennent part. 7 personnes ensemble achètent un bœuf. Donc chameau, c'est 10 personnes qui achètent. Donc il y a 10 parts dedans. Donc c'est pour faciliter à l'avenir et faciliter les gens à sacrifier et faire quelque chose. Ankoatry ny nofokena moa dia nisy ihany koa ny fampisakafoanana amin'ny fomba silamo ireo mpino sy ny mpiasa ary ny olona manodidina mila fanampiana avy amin'izy ireo nandritra ity fotoana ity. Etsika efa fanao isan-taona izao raha ny fanazavana hatrany. Nankalaizan'ireo mpino silamo omaly ny fetin'ny fanatitra na ny Eid al-Adha ary anisan'ny nankalaza izany ihany koa ireo mpino silamo teto Madagasikara. Natokana ho andro tsy fiasana nefa andresaka raha many omaly. Fety lehibe eo amin'ny finoana silamo ny Eid be nanaovana fanatitra toy ny fandatsahan-dra biby toy ny ondry, omby, osy sy ny sisa izay manamarika ny fahafohizantena sy fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Fotoana niarahan'ireo mpino niarany vavaka ary ny fampizarana nofokena amin'ny tampihavanana ho an'ny fianakaviana sy ireo olona sahirana ary manamafy ny firaisan-kina sy fitiavana izany. Ho an'ny tany amin'ny faritra Betroka dia ondry miisa 300 no novonoina na ahafahan'ireo mpino silamo niaraka nankalaza ny Eid al-Adha Mubarak omaly. Nialatsy eo anatin'ny fampivondrona ny Loïc Alapoussin sy Marco Ilay Maharitra, ekipa roa mandrafitra ny Baren'i Madagasikara raha ny fampitambavao avy ao anivon'ny seraseran'ny Barea. Tsy atrika ny lalao ara-piralahiana izay fanindranantsika amin'ny République démocratique ny Congo izay tao ny alahady validiona ao a Orléans France araka izany ireto mpilalao andrarezina ao amin'ny ekipa pirenena Barea ny Madagasikara ireto. Tsy mbola naharay prime ao amin'ny volana Novambra sy Martsa mantsy izy ireo ka izay no antony nandraisany fanapahan-kevitra raha ny fanazavana hatrany. Raha ny fantatra dia tsy ho avy hiatrika io lalao ho totsaina ny alahady ihany koa i Hakim Abdallah sy Warren Kadi raha ny tatitra ihany. Mandeha ny resaka raha ny tatitry ny seraseran'ny Barea ihany koa fa dia mitady mpilalao maika ny eo anivon'ny FMF fanoloan'ireo mety tsy ho tonga. Anisany efa voantso andrafitra ny ekipa pirenena Barea i Tsito Razafindrasata. Make America Great Again, alika tsotsotra hoe ndeha hatsaraina sy alehibiazina indray Amerika izay tetika sy lehibe indrindra nampifandray sy ny famatoran'ireo mpanefoefo roa Amerikanina dia Elon Musk sy Donald Trump.
nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoha-pirenena dia isan'ireo nanohana ny Donald Trump i Elon Musk. Tsy ampy-taona akory taty aoriana dia niova ny fihavanany rotonta. Tsy nanohana intsony ny tetikasan'ny Donald Trump i Elon Musk ka lasa nivadika ady teo amin'izy ireo. Taty aoriana namorona tetikasa vaovao i Donald Trump antsoina hoe Big and Beautiful Bill, antsoina ihany koa hoe OBBBA na OBBB na OB3. Volavolan-dalàna momba ny vola natolotra tamin'ny Kongresy fa 170 any Etazonia. Lalàna izay manambara trano ny fiainan'ny vola fanampiny, ny ora fanampiny sy ny fidiram-bola hividianana fiara tsy aran-ketra. Izany indrindra no nahatonga ny Elon Musk tsy nanohana ity tetikasa amin'ny Donald Trump ity Big and Beautiful Bill satria anisan'ny mamelona tranon'ny orinasa ny fidiram-bola fividianana fiara io. Manamafy ny fiainan'ny vola ampiasainy io lalàna io raha ny hevitra Elon Musk ka tsy hanampy amin'ny fandrosoan'ny firenena izany. Etsy andaniny nefa Donald Trump nisafidy mba hampihenany vola ampiasain'ny olona ao amin'ny firenena. Noho izany, vao manomboka ny fotoam-piasana faharoan'i Donald Trump dia namorona sampandrara misanany fahombiazana eo amin'ny fitondrana antsoina hoe Dodge izay manamafyatra n'ity lalàna vaovao ity. Nesorina tsy nandraikitra ny Dodge Musk, vaky ny ady eo amin'ny rotonta. Nambaran'i Donald Trump ho adaly Elon Musk. Izy indray namoaka tamin'ny tambazotra sosialy fa isan'ireo voaroroy tamin'ny asa ratsy izay nataon'i Jeffrey Trump. Raha mikasika fanondranana ankizy ho amin'ny fanararaotana ranofo sy fanodikodonam-bola ny Rara Epstein. Tsy manohana intsony ny SPX, X ary ny Starlink i Trump nampiato ny Volkswagen izay nampiasaina ho an'ny iraka makany amin'ny tobim-pisidinana nabakabaka iraisam-pirenena izany koa i Musk. Nahatratra 790 tapitrisa ho an'ny Elon Musk ity fisarahana tamin'ny Trump ity raha ny angom-baovao.